Mbola ho aminareo mandrakariva ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny tononkira-panahy izay nanomanana ny fontsika hitsena ny afatr'Andriamanitra dia azontsika antsaina fa ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko fa 4:40 isika. Fanoharana ny amin'ny fanasana ilazana ny fanjakan'Andriamanitra, anambarana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fanahin'ny tompony ho amintsika mbola hitarika antsika hatrany hoe ho anatrehan'ny tompo ary handray ny filazantsarany. Ny fanoharana manoloana antsika eto ry havana dia nateraky ny tenin'i Jesosy eo amin'ny 12:40 hatramin'ny 4:40. Luka toko 4:40 ny 12:40 hatramin'ny 4:40. Izany raha fitinina dia manao hoe Jesosy miteny hoe rehefa manasa olona isakafo atoandro na hariva, mahazatra ny olona dia ny manan-karena toa azy mba afaka amaly azy koa amin'ny fotoana manaraka. Fa aza manao an'izany rehefa manasa ianao dia reny mahantry reny ny kilemaina sy ny mandringa ary ny jamba asaina fa ho avy ny andro hisy hamaly ianao. Eo amin'ny 15:50 dia voalaza ny soratra masina fa gaga sady finaritra ilay anankiray ny ara-mipetraka ny hinana tamin'i Jesosy nandre izany teny izany. Ny teny hoe tena sambatra izay hinana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia manohy moa Jesosy manazava no hoe ohatran'ny tsy azon'ilay olona tsara ny tiany ho ambara. Dia nanao ny fanoharana izy ny amin'ny fahavonona ny fanasana, anasana ny tompon'ny fanasana in-telo miantaona ary faranany amin'ny hoe tereo ny hiditra, tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, anankitelo ny hevitra hitondranantsika ao anatin'izao perikopa izao. Voalohany ny filazantsara dia tsy ateriko alao mibeba. Ny faharoa ny filazantsara dia manetsika anao mandehana. Ary ny fahatelo ny filazantsara tsy kilalao fa mandrosoa. Ny filazantsara dia tsy ateriko alao mibeba. Filazantsara ry havana dia faneken'Andriamanitra lay ambony dia ambony hiaraka amintsika olombelona mirefarefa amin'ny tany. Ny filazantsara dia famangin'Andriamanitra lay feno fahamasinana antsika olombelona mpanota. Ny filazantsara dia Andriamanitra feno ny fahamarinana mamangy antsika olombelona rakotry ny eloka. Finiavan'Andriamanitra hanakaiky antsika olombelona amin'ny fitiavany feno tao amin'i Jesosy Kristy ny filazantsara. Tsy ateriko alao ny filazantsara. Ka Andriamanitra na hoe za tsy amonjy afa-tsy ny olona feno fahamasina, tsy avy antsony marina ny tompo fa ny mpanota hivebaka. Ny filazantsara tsy Andriamanitra manao hoe ny mpanan-karena ihany, satria aho Andriamanitra tompony zavatra rehetra manana ihany no voriko. Tsy izany. Ny filazantsara tsy fikambanany mahantra koa aloha samitsika eto ihany. Fa ny filazantsara dia tsy hanavahana na iza na iza. Izany ny filazantsara toriana. Andriamanitra tsy manavaka na iza ary tia an'izao tontolo izao tao amin'i Jesosy Kristy. Arak'izany tsy ateriko alao
izay tenitenena anivon'ny fiarahamonina amin'izao androny famadiana izao ny filazantsara ka hitsopotsoponana ny valopin'ny mpanome. Inona moa ilay filaza azy? Kodrazana ohatrina nomeny zareo tao avaratra dia anao kory tao avaratra sanatria ataovy metra kely ataovy mitovy rangaha ateriko alao any amin'ny famangina manjoary dia mbola miraikitra mihitsy ny fanoratana taratasy rano zao ary rano dia misy tsikaritra hoe ary anina tsy mba nanao tamintsika tsy ho tratra anga reny. Meny sasany amintsika fa isika fiangonana dia mbola mieritreritra fa ny filazantsara dia ateriko alao manahirana teo amin'ny fifandraisany ka tsy hamanga raha manjo izy. Tsy mba mpanao ny fanaon'ny olona reny na dia kristianina atao amin'ny fiangonana azy atsoina hamangy tsy tonga. Atao ny fitsangatsangana ny fiangonana tsy hita. Tsy mba manao ny fanaon'ny olona avela ho any ray sy roa telo ny mamangy. Rehefa hananina indray izy dia mpanao be. Tsy mila afatra misosakory hoe maty ranona ka ry havana malala miantso antsika andiny tena izao soratra masina izao Jesosy manao hoe rehefa manasa olona aza zay afaka maly fitianareo ihany. Raha dika tia amin'ny fiainan'ny fiangonana dia ny hoe tandremo ny filazantsara tsy famondronana olona mitovitovy firehana na mitovitovy lenta fa ny filazantsara nampianarina Andriamanitra antsika dia izy avy petraka fa iva-fijery. Izy izay nanana ny endrik'Andriamanitra kanefa nanaiky ho olona. Jesosy Kristy zany mibebara mbola ao an-tsainao ny hoe ny olona mitovitovy firehana amiko ihany no tokony hiara-mivavaka amiko, no tokony hifanasoa amiko, no tokony hifampitondra amiko. Tsia filazantsara tsy ateriko alao mibebara. Fa ny faharoa ny filazantsara dia manetsika anao mandehana. Ny 7:70 ao anatin'ny fanoharana dia miteny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana hilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Ny filazantsara ry havana dia famonjena efa vita ary atao tolo-botsitra. Anankiray amin'ny teny 7 nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ilay fohy indrindra dia ny manao hoe vita. Tsy misy anjaranao intsony ny amin'ny famonjenanao fa efa vita ny Jesosy 100 isan-jato tamin'ny namoizan'ny tenany ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana fanavotana antsika ao anatin'ny fahotana ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra ary ho fitondrana firaisan-kina ho an'ny vahoakany. Antsoina hisakafo higioka ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay ny hevitry ny fanoharana eto. Tsy antsoina hiasa, tsy antsoina hanao zavatra, avy hisakafo efa vita. Tononona ao anatin'ny fandraisana. Io soratra masina io tapany farany andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Tena antsoina tsy misy ankanavaka, andray ny famonjena efa vita ary atao tolo-botsitra. Ny tsirairay irahana amin'izany isika, tsy hiandry vavarano fa hitatatra. Hanao tatadrano ahafahan'ny olona miditra ao amin'ny fanasan'Andriamanitra, mandray ilay famonjena efa vita ary tolo-botsitra ao amin'i Jesosy Kristy. Misy kajin'olona atao am-piangonana tsy mieritreritra mihitsy za ty ny ka tsy mpiandry vavarano hoe
filazantsara dia manetsika antsika andeha efa voavoatra ny fanasana. Izany ka tsy olona asainy fa rehefa mihinana ka voky dia mila mizara ny fahasoavan'Andriamanitra. Mpandray fanasan'ny tompo mila mandeha hoe tsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Tena mila mpiara-miasa ry havan'Andriamanitra. Olona tsy asaina fa olona mitady izay anatrika ny fanasana. Ianao zany mba hikely iaina hitady olona ianao. Ny voalohany ireo olona atao am-piangonana ihany, na anaiky izy na tsy anaiky, na mividy tany izy na omby na voanapakabady, antsony atao am-piangonana. Ireo olona any ivelany mbola variana ary ireo lavitavitra kokoa ataovy re izay mba andraisany koa ny famonjena tahaka an'izay efa iainanao zany famonjena izany. Ny filazantsara dia tsy mampipetrapetraka anao fa manaingy anao mba handeha. Efa nomena maimaim-poana ianao, aoka izara maimaim-poana. Tsy antsona hipetraka eto amin'ny W ny fiangonana isika, fa antsona haka aina vaovao mba hitsangana ka andeha ho vavolombelona anyrehetrany, mba hisy antenain'ny tompo. Amin'ny fotoana iverenanao eto amin'ny fiangonana, na ho amin'ny talata dorcas, na ho amin'ny fotoan'ny sampana samihafa, amin'ity akobanandro ity, na amin'ny heriny anio ianao ho tonga eto, mba mitondra re olona anankiray higioka ny fahasoavan'Andriamanitra, andray ny famonjena toanao koa. Mba tsy hisika ianao hoe izay fanarahanareo sy Jesoa fa za efa mahazo toerana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hitady isika filazantsara dia manetsika anao mba handeha. Ny fahatelo, ny filazantsara tsy kilalao, mandrosoa. Filazantsara tsy kilalao fa mandrosoa. Rehefa manaraka an'ireo setry ny fiantsona nataon'ilay nirahana isika ato amin'ity fanoharana ity, dia hitataratra fa tsy sarotra ny miditra ao amin'ilay fanasana fa ny olona ny tsy te handroso. Tsy sarotra ny miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na dia hoe misy fanoharana mikasika an'izany aza. Fa eto tena malalaka, antso-pahasoavana malalaka ho an'ny olona rehetra ny filazantsara. Tsy vazivazy, tsy kilalao, efa vita. Zao ilay sokajin'olona voalohany tovhevitra daholo izy samy nanda. Voalohany nividy tany dia mbola hitady an'izay aloha, hizaha azy aloha, mengavy mihitsy hoe aoka re aloha mba mengavy alao aloha tsy ho avy a. Ny faharoa nividy omby 10, ny fahatelo napakabady. Dia zao ny hevitra zany, nividy tany tena mbola miraikitra amin'ny tany, ny fisahina ny manontolo tsy mieritreritra izay rakitra soany an-danitra. Mbola ilay fiainana materialista, ny zavatry ny tany. Ny faharoa omby 10 raha ny fiariana jiosy, ny omby 10 mandeha tsiroroa dia ilazana vina lehibe, asa lehibe hovitaina. Ny vidy omby 10 izy ampiasaina hiasa vao nividy izy, zany hoe anomboka fandrarana izy, ary fandrarana tena vaventy, manana vina lehibe izy eo amin'ny fiainany. Oka aloha mbola tsy zany ny drafitry ny fiainako, miandrasa ianao ry fanjakan'Andriamanitra. Napakabady dia maninnika raha mba hoentina koa le vady napakarina andao any amin'ny toeram-pisakafon'ny Jesoa, ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mbola napakabady a, io dia olana mety mpahazo ny tsirairay te hanapa-kevitra. Ahoana ho ny vadiko,
raha napakevitra ho kristianina. Ahoana hoy ny vady aman-janako raha irosa amin'ny fanoloran-tena, ahoana hoy ny mpiara-miasa amiko raha nomboka hivavaka. Zany ny dikan'io ry havana, tsy kilalao anefa ny antson'ny tompo. Ny mandroso dia ny mbola malalaka ny fotoana no antom-pisiny izao fiangonana misokatra izao. Ny antony afatra Andriamanitra, tsy kilalao na vazivazy ny antson'ny tompo. Ny andininy fahatelo tamin'ilay hira teo izay mandona ny fotsika mazana rehefa iraina dia ny hoe sao ity ny toriteny fara fanasananao, sao anio no andro fara velomanao. Efa nisaintsainana izany ve ianao? Tsy vazivazy ry havana ny antson'ny filazantsara. Mbola misy olona mikely aina mitory izany. Ny mandroso no anjaranao. Aza mieritreritra ny zavatry ny tany fa sainy koa ny zavatra ny ambony. Aza variana amin'izay vina midadasika ny amin'ny fiainanao na fianara na asa aman-draharaha sy fandrarana, tsara zany. Fa saintsainy koa ny hoavinao, ny vinan'Andriamanitra mombanao ao amin'i Jesosy dia ny mandrakizay. Aza seritseriny amin'izay fiarahanao amin'ny namana, fampakaram-bady, fiarahamonina vaovao mahafinaritra. Tena tsy ratsy zany. Saingindrao amatotra anao tsy anatona ny Jesosy ireny. Ry havana malala, filazantsara dia tsy ateriko alao. Mibebarana na fisainana an'izany ianao. Ny filazantsara dia tsy mametrapetraka anao eo ambony dabilio ny fiangonana fa manetsika anao mba handeha. Ny filazantsara dia tsy kilalao. Mandrosoa raiso zany ho fiainanao. Amen.